ataontsika irony tsanan'ilay mandeha hira enina sy dimanjato ny androny voalohany sy faminany hira enina sy dimanjato. Tsy misy miarana dambako salomina eto atany fisaky siny moritoko Jesús roazo Jesus sarotra zao rehetra zao dia tsy nasakana anao midiny ety aminay mitondra teny fampiononana fampahirezana tsy teny anda amin'ny lambona na nasoasona sanatry ny fahamarinanao fa tsy avy amin'ny tany zany fa amin'ny lanitra dia teny azo antoka mihitsy tenin'Andriamanitra velona ka mahamelona ny maty azy ary mampahery indrindra izay reraka ampo no ny ady maro samihafa no ny sedan'ny fiainana no ny fahasairanana ary indrindra no ny aisina izay manarona ny tany. Nefa rehefa miteny ianao dia miempo na ny tendrombohitry ny ota, tendrombohitry ny fahakiviana, tendrombohitry ny fahasasarana, tendrombohitry ny fahalemena rehetra satria ilay mahery na zao rehetra izao no mijoro eo aminy. Eto ianao Jesosy, atrakao ny lohanay ary ny fonay dia raiso mba hiandrandranao hibanjina anao tokoa lay tsy miova omaly ankehitriny aroa mandrakizay. Efa niteny taminay ianao ary mbola miteny aminay ianao ary nay dia hiara ty toerana ty zay amin'ny fotoana mamety dia mbola hibitsitra sikambolona ao aminay ny fanahy masina miteny ka zay mandray ny teninao dia ho velona ary ho velona mandrakizay tahaka anao tompo. Mitenena re Jesosy io miainy mpanomponao. Amen. Fa indrindra mbola manolotra ny fiarahana amin'ny anaran'i Jesosy ka dia ny fiadanan'Andriamanitra fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika sy amitombona amintsika amin'izao fotoana masina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay mbola ho raisitsika. Epistily faharoa fahatany Petera ny toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo. Ho raisitsika vakina eto manomboka amin'ny andininy voalohany zany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ny amin'ny avin'ny tompo sy ny fananaranao izany ny soramandry amin'io tenin'Andriamanitra io iarahantsika mamaky izany manao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala iteno epistily faharoa vatako aminareo ankehitriny ka izy roa dia samy entiko mampifoa ny sainareo madio amin'ny fampatsiarovana mba hatsiarovanareo ny teny voalaza ny mpaminany masina raha teo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentiny apôstôly ny rahina ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araky ny filany ka manao hoe aiza ny teny fisasanany amin'ny fiaviany fatry izay ny dino razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo zao aza fa minijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny elan'ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano sady rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rano koa no nandravany izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforana azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azony zany teny zany
ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, zao zavatra iray loha izao moka tsy ho atony inareo. Indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fitsasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firemoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho torana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Amen. Ao anatin'ny hoe advento faharoa isika, fampatsihivana. Ny taom-piangonana moa dia nanomboka tamin'ny advento voalohany. Ny advento efa nolazaina ary miterina dia hoe tsy inona fa ny fiavian'ny tompo, teny latina moa izy io, dia hoe milaza zavatra efa natao nefa koa zavatra ho avy. Ka ireo roa ireo dia samy marina ny amin'i Jesosy, efa tonga izy nefa mbola ho avy indray. Ka ny loha hevin-dehibe ary mafonja tokoa tamin'ny herinandro ity dia hoe raha ho avy ny tompo dia iseho ny voninahiny. Iseho ny voninahiny, sambatra izay mino azy, sambatra izay miandrandra ny fiavian'ny tompo, sambatra izay matoky ny teny. Dia natao hoe teny fikasana dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra mikasika amin'ny zavatra efa nampanantenainy, dia hoe tahaka ny nahitanareo an' Jesosy miakatra amin'ny an-danitra, tahaka an'izay koa no iverenany ity amintsika. Ka andiny soratra masina iray matolotra antsika dia indrindrandrindra amin'ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahasivy amin'ny ty Petera faharoa toko fahatelo ity, manao hoe ny tompo izy tsy mahela ny teny fitsasany. Dia lazaina zany tsy maninona hoe ataon'ny sasany fa ela izy, ny tenin'Andriamanitra kosa milaza hoe tsy ela izy. Izany no hitarena saintsika. Arak'izay dodina ny olona indrindra amin'ny andro ankehitriny, dodina hazo famonjena, satria latsaka hankaterena izy, natratra amin'ny sarotra izy, ary sarotra loatra zany. Aroarena hoe tsy amin'ny lafiny nofo any na ara-nofo, fa amin'ny lafiny rehetra, indrindra mahola azy filazantsika hoe ny fanazany. Arak'izay manolona zavatra sarotra zay hoe tsy omby lotsony ary tsy takitry ny saina, dia mila toky ary azo antoka ambony ny antoka rehetra, dia antoka ao amin'Andriamanitra ny olona rehetra, na izy na izy. Dia antoka tena mahavonjy tokoa izany, tsy takana totsika hoe miantoka dia mameteny hoe aza matahotra ianao, na miditra amin'ny fikambanana mpiantoka dia hoe alohanao ny vola dia tsia. Ny antoka eto dia feno tanteraka, ka izay lazainy rehetra tsy maintsy ho tanterahany, satria tompony teny izy ary tompony fanatanterahana azy. Ka fa izay raha niaraka tamin'ny mpianana ny tompo tao anatin'ny sampokely, inona moa zavatra mitranga? Misy ny tafiotra, ranorana avy dia avy, dia inony alon-drano fa nampisamboaravoarany lakana na ny sambo izay nisy azy, satria lakana lehibe moa dia natao hoe sambo ankoa zany, ary dia niditra atao amin'ny rano, ary dia iny fa nanomboka navaisatra amin'ny lakana ka nidina letsy ny letsy. Dia ao ny mpianana, tompoko vonjeo fa maty izay. Ka izay tika ny mpianatra izay, izay koa no kika ny fo marina tsy mitena izy amin'ny andro ankehitriny. Vonjeo zay Jesosy fa maty izay, ary manoloana izany dia hoe haingana ianao aza mitarehetrehitra. Satria ireo mpianatra eo dia nametsy ny tao anatiny hoe tao anatin'ny sampokely zany hitan'ny tompo hoe aiza efa mafy ty niady kely sisa dia lentika ny tompo naninona tamin'io natory sarotra kosa ro zany, sarotra zany hoe tompo tia ary tena tompo dia hoe aiza ianao. Kanefa inona zavatra nitranga rehefa nitsangana Jesosy dia teny ray-bava ihany. Inona le teny? Tamin'ny rivo mahery, iaho zaho aminao itsara tsara ary dia tony zavatra rehetra afaky izay. Ka ankehitriny koa dia maro tokoa no matery ny olona vokatry ny toe zavatra izay misosy iainana, dia isika hoe fahasahiranana, adi-piainana, fahoriana fahantrana. Ary raha fitiana dia hoe tena mba-vahoana ny fahafatesana, ary isan'andro san'andro ny maro ny andro ankehitriny. Tsisy afaka ilaza hoe za dia miadam-ponaritra, ninona toerana misy azy, ninona fananana, tsy misy io. Ma zany arakaraky ny nananana vao maika koa mitombo ny tahotra sy ny ay ihany. Ka ny vesatra zany dia zao mila tsy ho zakan'ny olona, ary ny tena marina dia zao hoe maro ny tsy mahazaka intsony, maro ny tsy mahazaka intsony, firifiry io mitsasany aninona izy amony tena.
tsy asiany monty satria sarotra loatra ny mahazo azy ifonako raha ohatra ka misy voankazo tia miteny vela raiky io satria tatara vo natreko hitany maso ary ny sofina amin'ny vatana zay olona fa efa teroanaka bevokabe na mbaty dia ny amelomanandreo ary tsy hita fa dia lasa voatery mitondra entana mavesitra hatramin'ny taona briky nefa zaza efa hoteraka dia tsy zakako tsy misy tereko mamontena dia rehefa tonga ty mpampon'Andriamanitra ary reo zaza reo aizanay nitsarakaran'izy reo isoran'Andriamanitra amin'izany satria tena tsy misy an'ity zany na ny trano atao hoe ialofana na nipetrahana tsy misy zany rehefa be iny orana dia zay ino natao dia mamiarokaloka ambany lavarangan'ny olona dia mba niantra azy ny tombotrandy midirato ny anoanina tsy misy na ny hoe dokotera izahana zay hoe zaza hoteraka tsy misy mety manina tsy misy zay dia aleo mamono tena ka io le raha zay ny ten'Andriamanitra hoe andro mahomby koa ary tsy misy toazo izy ary so ihany fanazany hoe ary tsisy intsony ary raha tsy nafoezina zany andro zany dia tsisy vaovony tsy misy soratra masina na dia ny olom-boafidy azy satria mahery loatra le andro ary atsarovana indrindra ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenitsika teto hoe sarotra ny andro zany izy ary lehilahy zay mahajoro amin'izany andro zany zao andro iainantsika ankehitriny zao fa isaorana tompo fa voasoratra koa fa noolom-boafidy dia afoezina atao vetivety zany andro zany atao vetivety kanefa le afoezina ary ty to mbola mahanitra dia tsy ndriny-taonao adodona ka tsy mahazaka tsony hoe rovina ihany fa le afoezina hita fa tena mitaretrehitra ny fiaviana ary manondra ny fahasarotana zany dia tanteraka ny soratra masina hoe maro no voalohany no inonao izy ho farany izy zany hoe emotra ny finoana tsy intsony zay ninona izy dia eo andanin'izany kosa fa maro ny ho farany no ho voalohany dia ho asy ianao raha nandray ny finoana dia ao no ten'Andriamanitra ny oloko marina dia ho velon'ny finoana kosa izy ho velon'ny finoana izy io araky le teny hoe niny tsy doniny iny tsy hiatrana oviana ho vatotry ny sisa dia mino ihany izy izy mampanampon'Andriamanitra hiteny hoe manaraka an' Jesosy nge olona say maty tsy manorina ny finoana amin'ny zava-misy na ny ainany namory ino asarotra say maty izy kanefa ho fantatra fa tsy matimaty foana izy zay kosa ny ten'Andriamanitra zay menantsika teo tongony mino kanefa samy mifaty any anao mba maty amin'ny finoana atateraka ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny maty zay maty ao amin'ny tompo izy eo misy fahasambarana fa zay tsy mino kosa tsy hiaran'izay teny zany maty eo amin'ny tompo ary naresy lahatra amin'ny Paoly mihitsy zany teneny hoe Kristy natona velo manko izy ka na amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana anizy tsika amin'ny tompo any zany hoe tsy maty antoko zany fa mahazo tombony azy raha ovina ho atanterahany teny fikasana ka ho an'ny minitra izao oviny ty teny fikasany ty atoko famonjeny ty na hoe rovina marina no ho avy Jesosy na iverina iray ina ny vary teny meny tenin'Andriamanitra tsika hoe am'izao ora am'izao andro am'izao taona ny valiny dia meneto raha hoe milatsika rovina dia ny hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany ary amin'izany moa izy dia mametoky izy any amin'iko hoe andrandrano no anareo fa efa kaiky ny fanavotana anareo indro ny mpanjakanao izy avy ho anao lehibe zany zaza no teraka ho antsika zaza lahy no omena antsika fa vao mahafaly lehibe zany ary efa tonga teny tongotongono any efa tonga izy tamin'ny voalohany ahoana tsy inonitsika azy tokoa ka manolony ty hoe roviny ty ary indrindra hoe ny tompo tsy mahela ny vatongavany na ny fiaviny indray dia ahitana fa misy fietrika samihafa raha amintsika olombelona misy tokoa ny manantena zany hoe mino izy dia miazona izy dia misitrina tokoa izy ary fantany fa zay no antoka avonjy azy misy eo kaikin'izay manantena eo any izy kanefa hoe akory atao zany hoe manantena sy mino tsy saroka io la zay sasany hoe mino fa tsy manantena hafahafa ihany zany fa dia hoe aleo mba mino ihany na dia sombony tahaka ny voatsinapy azy mba voavonjy ihany eo akaikin'izany dia misy tokoa nitratry ny fahakiviana dia izao tsy mahadintsony tsy mahatolona intsony fa tena milavo lefina izy dia misy ny hoe manahira-tsaina izy tika dia aleo tsy raharahina mihitsy ny amin'izany ka rehefa ataony zany ive dia mangina teo tsy vitan'izany fa vao maika koa mitombo ny fahasairana mitombo ny fahasairana satria io tsy miankina amin'io inona tsy inona fa zava-kefa miseho zava-mihatra zavatra hatrehina ka ny mino izy mandresy izy mahazaka fa ny tsy mino dia fa reraka ambony any
ary misy ny fihetsika farany dia zao minimanda ny amin'ny hoe fiavian'i Jesosy. Minimanda ny amin'io satria manahirana azy ny fiavian'ny tompo. Iza moa ny sahirana amin'ny fiaviany? Iza ny sahirana amin'ny fiavian'i Jesosy? Devoly. Fa izay rehefa tonga ny tompo ny joro dia aonao moa ity lehilahy mbola voafatotra izy tamin'izay ny telo devoly tao aminy na ny fanaratsy teo aminy hoe tonga andringana anay sahady vai ianao. Ka rehefa tonga ny tompo tokoa dia ho avy izy andringana ny devoly hanafoana ny asa ratsy ny rehetra, hitsara ny asa ratsy ny rehetra. Ahoana moa no ahasakany ho andro io? Ary dia manovy iveriny ihany izy dia mitona namana izy dia ho raisitry-ombakombamy mba voatsarany amin'izany hoe andro avian'i Jesosy zany satria izy akora namandreo olona mbola izay tena tamana amin'ny fahotana, tamana amin'ny fahotana izy izay nahazatra azy izay fanaony. Ka raha tonga Jesosy satria nofo ny tompony kibony Andriamaniny dia tanteraka aminy hoe very fihinanana izy. Kanefa fihinanana inona? Izay mamafy ho anofo ny soratra masiny dia hijinja fahasombana. Fa mamafy voany fanahy ho hijinja fiainana mandrakizay. Nahoana ary isika no dia tsy mbola tanteraka ity teny hoe ny tompo tsy mahita ny teny fikasana. Inona ny antony? Dia valiny amin'io andininy fahasivy any. Ny tompo tsy mahita ny teny fikasana fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ka tonga ve izy rehetra? Io indrindra manana irana ny olona tsy te hipetraka. Ka midiky zany fa tsy Jesosy mihitsy tsy ho faingana no maiky hiverina, tsy izy mihitsy tsy te ho tonga fa ny mpanota notsolotsy hiala amin'ny fahotany. Zay ny marina. Rehefa miteny Jesosy ho tonga ho avy a, tonga izy tompoko. Tsy nanitaka an'izy izy satria tsy hainy io ary tsy ataony io ary tsy nataony mandrakizay koa. Fa ny mpanota tsy te hibebaka, tsy te hiala tokoa amin'ny lalany ratsy. Ary zay dia tsy zaka ny sasany amin'izay olombelona miala amin'izy io. Tonga teo amin'ny jiosy fe izay ny tompo dia aonareo re jiosy lavinay. Manao fagakamy izy dia mbola hoe Belzeboba anao aminy sy ny sisa sy ny sisa. Dia manao anao iza hoe ianao ngatsy le zanaky Josefa, le zanaky Maria, le tany Nazareta, le mahantratra tsy nita fianarana sy ny sisa. Zany fanarabiana fandavana natao man Jesosy. Tefitra zaona dia aonao ijaona. Tianao fa tompony antatsahanay varatra. Ary zay ny antsonany jaona hoe zanabaratra. Be zany satria mahafony ny olona ka dia natoky jaona ny amin'izany fahefana zany. Ka ny antsika varatra anao latsaka fa ny Andriamanitra kosa dia aonao izy amin'izany andro zany mandatsahako ny fanahy afany azy, afany azy ny fanahy no malatsaka satria tia izy. Ka raha tsy manahy ny fanahy masina ny olona ty ovely fa na ny famarinana dia apikaiky azy amin'ny fahotana. Atonga azy arikoriko ny asan'ny ota, ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly ka ho voavonjy izy. Ny fitiavana Andriamanitra no mampiteny azy hoe ny fanahy na dia ratsy toninina azy dia ny fanahy masina no omena azy hanavao ny fiainany hanovany azy. Ka ny vovato solona vonofo, ny vonofeno faharatsiana ataon'Andriamanitra kosa ho tokantranony atao hoe trano fanahy. Ny fitiavan'Andriamanitra izay no asitriny ny faharatsiany olona. Dia milaza tokoa ny Paoly apôstôly hoe fa ny fahalemen'Andriamanitra ho izy dia mahery noho ny olona. Ny fahalemem-panahy azy ho atakalo ny faharatsiany olona. Manao an'izany dia misy ny tsy azontsika atao manoloana an'ity hoe tenin'Andriamanitra ity sy ny fitondran'Andriamanitra. Tsy atao mba tsy hakely finoana na averin'ny finoana. Voalohany dia hoe hiezaka hahafantatra raha oviana ny andro, oviana ny ora. Ao noho ny teny Jesosy tsy misy mahalala ho izy na ny zanaka aza ho izy zany tsy mahalala. Fizany mahalala ny ray ihany, ny ray ihany mahalala. Kanefa zao kosa miambena ny areo ary miambena manakalefa fa tsy maintsy ho tonga ora io. Azay le tenin'Andriamanitra fandraisina tamintsika soraty amin'ny fafana moa dia tableau zany raha ohatra ka adika vantana mba ho hitan'izay ny olona izy na miazakazaka didy hoe akaiky ny fotoana antongotra izy ty ho avy Jesosy io tokoa izy. Ka tahaka namina ny Mosesy fa izay ny amin'i Jesosy hiady amin'ny satanany hoe ianao anitsaka ny lohany ary izy no ameliny ombera tongotra any amin'ny Genesis zany firy taona taloha zany natongavany Jesosy 2 taona lasa mankatra dia tonga ny fotoana ino tanteraka tahaka namina ny Isaia mpaminany fe izay ny amin'ny fahatongavany misy tsy lasaka ny 300 taona isika fe izay dia ino fa tonga Jesosy teny tonga nofo tokoa. Milaza fa Andriamanitra tsy manadino
fa matsiaro ny teniny mba hanatanterahany azy. Ko nafiry tenin'Andriamanitra tsy ho lasaka ao na dia litera ray na dia tendrin-tsoratra iray. Zay no fantatsika. Tsika mora manary, tsika mora manadino fa Andriamanitra tsy manadino. Ary zay manakariva ny tena ampatsivo. Matoizy manao zany dia satria tsy manadino fa zao ny foko ny tadiaviny. Manaraka an'izany ary miaraka amin'izany. Tsy aritsika atao dia manao tahaka ny Tomasy. Inona moa nataon'ny Tomasy? Tsy ino raha tsy nahita ary ny tanako ataoko amin'ny holatry ny lanivony sy ny tanana. Kanefa efa hafa ny fandehan'ny tantara, hafa ny contexte tamin'izany andro zany. Ianao tsy laza hoe za dia aloha Jesosy tsy ino fa leo ho avy ianao. Ka raha ho avy izy nefa ianao hitany tsy mino maka izy ianao. Zay. Kanefa tiany ve izy ao very? Tsy tiana ho very. Ary zay hoe sambatra zay tsy nahita nefa mino izy. Ary ankehitriny dia zao minoa ihany na dia tsy nahita aza. Minoa. Satria tsy miankina amin'ny zavatra hita. Minoantsika tsy mandeha amin'ny naraka ny fahitana hoy Paolo Romana. Faraka ny finoana irery ihany. Ka ny oloko marina dia ho very ny finoana na zay marina amin'ny finoana tokoa, mitoetra amin'ny finoana, miafina amin'ny finoana, izy no ho amarin'Andriamanitra. Efa nitsangana Jesosy niakatra ao any amin'ny voninahiny izy. Ka dia matoky isika fa hitinantoko izy atateraka an'izao teny hoe ho avy ary ho avy fainganana. Misy tsy tsy azo atao manao an'izany hoe miandrana ny fijerena Jesosy. Dia mijery manodidina anao ary mijery olona. Nanao an'izay mantsy Petera fa izay. Hoe ny amin'izy ity zany dia isy vavonjy izy, zany no izy ary isy ny tsy vavonjy miafy zany. Dia ao anao Jesosy. Raha tia kitoetra izy manam-piafy aonao izy. Ny anao fantarina. Ray ny tena fampianarany mendamanentsika. Za tsy adina amin'ny afo izy. Nantika amin'izany. Zay meny Jesosy aho. Dia zay ny fitorako, zay ny orenako, zay ny marako, zay ny toaviko, zay ny mataoko zay. Satria raha ho avy ny tompo ka tsy hita eo amin'ny toerana, zay fa nametrahany any amin'ny dia sahirana amin'izay fotoan'izay. Ka aza mijerijery olona. Ho tafitona fotsiny ianao. Satria tsy ho fantatra ao izay fitondran'Andriamanitra azy. Fa fantaro tsara ny anjara no men'ny tompo anao. Jesosy no menanao dia ataovy ho ampy ho anao zay. Araka ny tonkira hoe ay Jesosy ampy izay. Inona tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy? Dia atoky azy. Ary atokony amorona amin'ny sarotra. Na atokony amin'ny fiainana amin'ny fahafatesana. Tsarovy arak'izay. Ny nitiavan'i Jesosy atsika tsy hoe tamin'ny famorana fa tamin'ny sarotra indrindra ary ao anatin'izay tsy ho valy. Fa nandazy izy hoe momba nao ary momba nareo mandrakariva ozy ambarapatonga ny fataperan'izao tontolo izao tsy ovany amin'ny teny na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana na morona na amin'ny sarotra tsy miova Jesosy. Dia io moa izy aoka ho matoky anao hatramin'ny fahafatesana dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Mazava izany. Aza takalo fahafatesana ny finoanao. Aza takalo. Zany hoe raha vao misy zavatra sarotra dia iny fa manary lampo ny fiteny azy very finoana mahamenatra. Ka finoana takan'izany dia miomona ambony fasika ihany. Aoka tsara motsika fa mazava ny ten'Andriamanitra hoe izao rehetra izao izy dia mandalo vitsy ihany. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Sambatsara omenan'izay ny finoan'izay satria ho amin'ny mandrakizay. Mandraisy mandrakizay. Velona mandrakizay. Hanamboniahitra mandrakizay. Zay no fanjakan'Andriamanitra ary zay ny lova zay tendreny ho asy ianao. Ny ampiso avelao an'ny tompo iny fa ny ananako an'i Jesosy zao kehitriny zao. Zay ny zava-dehibe. Eto zao tonga eto tsika firian'Andriamanitra toy izao ny ao naminy ange zay. Ny ao naminy zay. Fa tsy hoe zavatra very famantarana. Mazava ny ten'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra tsy misehoseho fa ao anatinareo. Zay azonao an'i Jesosy ao anatiny fonao. Ny fonao tsy miaiky fahotana atsoy Jesosy afaka hanamboatra azy no mitombo azy. Ny fonao mitsapanao fa vesaran'ny fahalotona sy ny fahotana io izy no afaka manadino azy. Zay ny zava-dehibe zay. Fa hoe aiza ianao roviny ianao aza mijerojery fa Jesosy ihany izy mpanjinina dia ao avonjy ianao. Ny hoita ny tompo mitoetra amin'ny finoana zao ankehitriny zao ary maharitra amin'ny finoana ka mitoetra amin'izany amin'ny andro fiheviny dia tsy anatsiny tokoa zay no kasain'Andriamanitra ary zay ny tendrony. Manao zany inona no tokony atao dia manaiky fitondran'Andriamanitra. Ary ny fahendrena dia araka ny teniny mpampian'Andriamanitra ho angina ho izy ka tsy lobava
fa ianao nanao izao dia nanao inona moa dia amin'ny fahoriana moa plasatsika ary mihatra tokoa zany amin'ny teny hafa izy dia hoe angina tsy lobava ary matoky ny fitondranao Andriamanitra o fa tsy fahafatesina tokoa no anton'izao fa ny hanehoanao ny voninahitra ary laza tamintsika teo fa rehefa akaiky tokoa miseho ny voninahitran'Andriamanitra inona ny zavatra miseho mandrovitsy Satana dia amin'ny ambany zavatra rehetra dia gaga ianao inona ty zavatra mitranga olona nitsangana zao dia tao lavo olona nino zao dia lasa ny fahadivina sy ny sisa mba nanrosiana fanafoany to lasa trako ny fiamorana zany andro ankehitriny raha tsy miambina ny olon'Andriamanitra matoky ny fitondran'Andriamanitra miankina amin'ny zavatra rehetra dia misikina fa na inona miseho dia zao mbola ino ihany eno taoko mbola ino ihany na dia veron'ny sasany fahadalana azy zany azay ny tenin'Andriamanitra zay amin'ny fotoan'izany satria akaiky zavatra rehetra azay moa ny tenin'ny anjely zay nanonana fanambarana amin'ny apokalipsy indrindra ny faraiky amin'ny roapolo hoe amin'izany ho izy zay manao ny marina ka mbola hanao ny marina ihany zany hoe zay te andeha araky ny sitrapon'Andriamanitra miazona ny teniny dia oka mbola hitoetra tsara ny amin'izany manana faharetana mba ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fahatokina fa zay rehetra amin'ny voateniny dia tsy maintsy ho tanterahany tokoa na dia inona na inona mety iseho fa misy tro mino zay miemotra dia mazava ny tenin'Andriamanitra raha mahatsiaro ianao fa nisy fiamorana nisy fangatsiahana nisy fivadiana miverena ho izy amin'ny fitiavana voalohany dia avaoza ny fahamoratenanao satria ora zay mangin'Andriamanitra ny toy izao dia mihiny tompo manavao ny zavatra rehetra araka ny tena hoe avaoziko ny fanekeko kosena saronana afenina totorana tahaka ny tsy nisy ny fahotanao fa manangana olona vaovao raha manaiky anao dia atsangany ianao io ny vaovao atsangany io ho an'ny tsy mino kosa dia nirebaka sy mino tenenan'ny tenin'Andriamanitra hoe araraoto izy ny andro azo anaova-tsofa ratsy zao fiainana izao misy ho atao dia mino tsy hoe miantra iny vokatry ny finoanao ihany fa misy dia zao hoe zay tsara kasitrana sady marina dia ny sitrapon'Andriamanitra io no atao rehefa zany dia azo atao manana faingana tokoa ny fiavian'ny tompo azo atao fomba ahoana manana faingana ny fiavian'ny tompo fomba telo mifameno izy dia miasina ny tenin'Andriamanitra miolona zany amin'ny finoana ary mitondro zany ambavaka ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao membreo toko fa folo dia nandiny fa 5 sy 7 ataoko fa itsika tsenjery hoe ko amin'izany raha laha hoe izy aza manary ny fahasainareo zay misy valiny lehibe fa oka hanana faharetany nareo mba azonareo zay lazay ny teny fitiasana rehefa vitanareo misy sitrapon'Andriamanitra zay le hoe tenin'Andriamanitra entina mibavaka ary tanterahana izy dia mifahatra dia toy ny hoe eo ny tarafan'Andriamanitra tokoa manam-pinoana izy ka tsy miankina amin'ny zavatra miseho tsy miankina amin'ny zavatra hita maso fa miankina amin'ilay tsy hita maso fa ny tsy hita maso dia mitoetra maheriny izy rehetra amboniny izy rehetra ary izy tokoa ny tompon'ny voninahitra sy ny fahamarinana ka manamarina iteny rehetra zay lokony vava misy hoe valiny ho an'izay maritra amin'ny finoana misy mivaliny ho an'izay maritra amin'ny finoana ho avy tokoa ny tompo dia aonao izy mipapelatanako ny fahamaliko ka ho an'izay niadiady ny finoana na zay Paoly hoe niadiady tsara ny finoana dia izy tokoa ny satroana sady boninahitra mandova ny fanjakany lanitra dia tenenan'i Jesosy ampahery ireo mpianany fezay hoe avianareo izay nitahiny-braiko mandova ny fanjakana zay vaovaohatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo zao ka ianao mieritrehitra hoe fantatrao moa ty tompo ty mahazo ankehitriny ty zay tanotany no tsy fantany fakiriny efa hatramy ela namoron'Andriamanitra efa nanomeny valy no asy ianao mandova ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana masina tsy azo ampiororona tsy azo ovana fanjakana fitiavan'Andriamanitra zay fitiavany mandrakizay nitiavako anao izy ka mpaharetako fampoam-pona ho aminao mafy miadsika misy tokoa ny fahoriana laza Jesosy ary izy tsy nanafina aty amin'izao tontolo zao mahita anareo fahoriana kanefa matoky zaho efa naresy zao tontolo zao la efa naresy mbola ho avy ndray ary ny ao amin'ny vonina ny tanakotroka
miaraka amin'ireo anjely sy ny masina rehetra ary zafy ianao hanambara fa velona Jesosy ary velona mandrakizay ka tompony tany sy ny lanitra izy, tompony omary, tompony ankehitiny, tompony hoafy. Dia izy ilay nilaza tamin'ny Jesosy hoe zao zay izy hatrizay ary mandrakizay. Manona izany inona no azika atao? Avia Jesosy, avia tompo. Ny fanazy ny ampakary manao hoe avia, laza zany fa hoe vonona izahay ny andray anao. Efa niomana tokoa izahay andray anao. Vonona zay ho sasan'ny ranao hiala amin'ny fahatona rehetra mba homenitra ny andray anao ary menitra no raisinao. Dia hoy Jesosy mamaky zany, eny avy fainganako. Amen. Vavatsika masina ianaranao teny aminay tokoa ianao Jesosy manambara fa tsy tianao misy voverina iray azy. Milazy zany fa efa misy nivery ary misy teo ihany tokony ho voavonjy nefa to mamerina ny tenany ho amin'ny fahaverezana nefa mbola verina ihany mba tsy ho very. Dia miala nina aminay tsirairay ihany ianao amin'ity ora ity mba hiverenanay aminao, hiavananay aminao ka hanavaozanao ny fanekena hoe zao Andriamanitrareo ary nareo oloko. Ovina nisy Andriamanitra nanary ny olony, ny santy manao izany, devoly mamitaka ny olona fa ianao tsy mahafoy satria efa niany sy nividy ary manao fanekena dia fandrakena mandrakizay amin'ny olonao. Fa mivonahitra anao ve ry Jesosy no teninao ary matoky fa tsy verina aminao foana ny teny fa miratoky hoe tsy ho ela tokoa dia tonga avia Jesosy io fanjanonao. Amen.